Anatin'ny tontolon'ny fandrarana izay ny mody nilaza kosa ny filohan'ny filan-kefitantanany be ao Madagasikara raha tsy misy fampandrosoana, raha tsy misy petrabolo ary ny antsoina hoe fonds d'investissement izy no ahafahana mampandroso ny firenena iray. Ny fandrosoana moa dia fatarareo fa tsy misy raha tsisy ny petrabola ary ny fonds d'investissement dia era zao tontolo zao dia fitaovana entina mampandroso firenena iray. Fonds d'investissement dia niveau africain misy azy fa tsy eto Madagasikara rery ary itabarany groupe BOA rehetrarehetra izay amina firenena enina ambin'ny folo amin'izao tontolo zao. Ny ataon'io fonds d'investissement io zany dia mandray an-tanana proposition à la financement ary manampy izay promoteur rehetra ka te hanatanteraka izany. Misy karazany ohatra azo ataon'io na le hevitra mihitsy ny trandrahany ary dia le fonds d'investissement zany no tena manatanteraka azy miaraka amin'izay promoteur na manampy izy amin'ny fanaovana montage ahafahana manatanteraka an'le projet zany. Io zany dia azo atao na ohatra eto an-toerana raha misy projet eto an-toerana ka tianao zany fa azo atao koa io amin'ny fandehanana mitrandraka projet any ivelany. Ary io dia tiako mihitsy milaza fa isika zany efa afaka mihitsy amin'izao fotoana zao raha manana tsika manana traikefa ary misy manasa manana vola mba mandeha ihany koa manao investissement any ivelany zany. Anisany nanao an'izany BOA Madagasikara satria BOA Madagasikara zao dia anisany manana petrabola amina sehatra samihafa any Kenya mba itsika indray zany amin'ny maha malagasy atsika no mba manao zany famekana ary mila fazatao zany.